Isan'ny endrasan'ny maro kosa moa aro tanterana ao anatin'ity herinandro ity ny fivoriana izay tarihany FFKM. Vonina tanteraka ny andray anjara amin'izany moa ny GEC raha nambarany Andriamatoa Jacques Aimé Raharnirina. Manohana ary andray anjara feno fivoriana izay tarihany FFKM ny groupe éclaireur de contact na GEC hoe Andriamatoa Jacques Aimé Raharnirina. Ny fijerena amin'ny fototry ny verimberenan'ny krizy eto amin'ny firenena no heverin'ity mpanao politika ity fa tokony resahana mandritra ny dinika. Tsy maintsy nanontany tena zany ireo filoham-piangonana hoe maninona tany amin'ny firenekafa ny akaiky indrindrasika ohatra Afrique du Sud de somony tontolony raha entanana anio mizotra makany amin'ny fandrosoana ao anatin'ny fitonina tanteraka misy ny afrikana tatsimo zany hoe ny stabilité zany misy fandimbiasa toerana amin'ny fitondrana misy mazava tsara zany fa ny fifidianana ilaina fa misy fepetra mieloha ny fifidianana io zany takiny vanim-potoana tsy maintsy ho tanterasika eo aloha zany le fanilanana ara-politika fa zareo tsara koa ny fanilanana ara-sosialy misy eto amintsika zareo ny fandre-pahalemana io hoe de azosika ilazana hoe mendrika an'io ny tafiky ny republika ny Madagasikara zareo mifampianarana eto amintsika fa mifampianarana eto amintsika nge tena tsy hoe marary tsy ny fampianarany fa tena maty. Ho an'ny GEC dia ilaina ny fametrahana lalam-panorenana vaovao mialohan'ny fifidianana ary tokony izy ny fanavozana amin'ny fototra hipetrahan'ny repoblika hivoaka mandritra ny ady hevitra Savarananto izay nandraisan'ny hery velona 20 amin'ny 1 andro zara.